endrika miramirana miaraka mikorakoraka no nandresany voaka ny Vangaindrano ny Kandida Rolland Ratsiraka nialaka misy teo izay niarana makivaky lalana maro niaraka tamin'ny voaka piaradia aminy hiazo ny kianja be apasy izay nitafany tamin'ireo pombazy ka namelabelarany ny fandaharanasany momba ny fampandrosoana ety ifotony mba hampandrosoantsika ny Madagasikara andrindrandrindra mba nomentsika asy ny vahoaka zay mandalo fasahiranana dia za mila ny roplanina ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy ho an'olona manambola dia ho za hoe privatise ho hermady ary ataovy misy roplanina isan'andro mandeha Vangaindrano. Za mila avion tonga Vangaindrano isan'andro mandeha Farafangana mandeha Manakara, avion tonga Vangaindrano isan'andro mandeha jusqu'à Fort Dauphin, tsy enclavé tsony Vangaindrano to place tovavy ary mitovy amin'ny taxi brousse nandehanana avion. Ok sa tsy ok? Efa ela ny aretina tao anatin'ny fantrana ho ity farany ny gasy ka izay no nanosika azy hilatsaka ofidina mba hanavitra ny vahoaka hamerina ny hasina sy ny fizakan-tenan'ny malagasy.